Fisana ny fianakaviana sambatra manamarika ny andro natokana ho azy ireo. Za rehefa raiky tapisaka amin'ny fiainan'ny malagasy ny fisian'ny fisana na ny fianakaviana sambatra, na dia efa maro be aza no nohony sy ny tsao mahakasika azy ireo, maro ary tsy tambo isaina ny fianakaviana manaraka ny torohevitra na koa mpikambana atao anatin'ity fisaha ity izay mihelym-patrana manerana ny nosy. Misy ny andro natokana ho amin'ny fisaha araka ny fanambarana, mitondra fanazavana mahakasika izany ny tompon'andraikitra. Mbola mamerina fiarabanantsika rehetra amin'izao hetsika ara-pahasalamana amin'ny herinandro fisaha voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izany hoe amin'ny zoma zany. Entanintsika rehetra fa misy tolotra maimaim-pona omeny fisaha ho antsika rehetra. Eo antsika vehivavy mitondra boka amin'ny lakamisy ny fotoana ampianarana antsika amin'ny fiomanana amin'ny fiterahana. Ary andavanandro indray eo ny fandrindrana amin'ny fiainam-pianakaviana toy ny pilina, tsindrona, le amin'ny sandry fitaovana apetraka ao amin'ny trano-jaza, maimaim-pona daholo izany tolotra izany. Ary tsy kely ary tsy farany fa ny fanaovana fitsirihana ny omamiada ny vozon'ny trano-jaza sy ny fampianarana fitsapana nono mba ahafahantsika misoroka ny omamiada. Koa asaina isika rehetra ho tonga fa maimaim-pona ny tolotra omeny ny fianakaviana sambatra. Eo ihany koa ny fandraisana tanana amin'ny resaka herisetra. Eo mety mahazo ny lehilahy, mety ho an'ny vehivavy, fa olona indray antsika ao anatin'ny tsy ambaratelo tanteraka ny fianakaviana sambatra ary sanatrika misy olona. N'inona zavatra tianao tsara foana manantona ny tompo-pahasalamana, misy ao dokotera, misy ao rasazy, misy tompon'andraikitra maro samihafa olona indray an-tanana antsika rehetra. Koa asaina antsika fa ao anatin'ny tsy ambaratelo tanteraka koa izany rehetra. Mankasitraka tompoko.